kosa ny fampahalalam-baovao ny fanajana ireo fenitra tsy maintsy arahan'ny orinasa indrindra ny fikajiana ireo arem-bakoka ara-kolotsaina sy ara-pinoana eto Madagasikara no nahatonga ny profesora Jean-Aimé Rakotoarisoa hanoratra boky nijery todika amin'ny lova-kolotsaina anjara biriky amin'ny tantaran'ny kolotsain'ny faritra atsinanan'ny Madagasikara. Io no votoatin'izany boky izany amin'ny ankapobeny. Lovatany valonjato sy efatra arivo sy toeram-bakoka maherin'ny 100 no hita nandritra ireo asa fikarohana arkeolojia notosaina nandritra ny dingana fanorenany Ambatovia nanomboka tamin'ny taona 2010. Noraketina anaty boky avokoa ireo dingana rehetra naraina tamin'ny fikarohana sy ireo toerana izay hiasana rehetra nandritra ny dingana fanorenana Antetikasa. Olona mahery 200 teo no nanatanteraka ny fikarohana izay notarihan'ny profesora Jean-Aimé Rakotoarisoa. Anisany nanampibetsaka tamin'izany ihany koa ireo mpianatra mpikaroka sy ireo mponina tamin'ny faritra nanaovana ny fikarohana. Le fiarahamiasa natao tamin'ny Ambatovia ao anatin'le resaka hoe arkeolojia zany satria misy an'izay zany hoe nanomboka teo Moramanga mandrapahatonga Tomasina zany le tetikasa nataony Ambatovia zany dia napetraka mihitsy tamin'ny voalohany hoe raha ohatra nareo anao an'iny dia tsy maintsy atao mihitsy zany izay mba tsy hanimbana ny zavatra malagasy zany tsy resaka arkeolojia fa taony fierovana amin'ny fasana tsangam-bato fisokina jiro reny zany ny asa be dia be dia zay zany no resaha vetivety eo. Natao nifanaraka tamin'ny fomba mampanao misy tany an-toerana sy tamin'ny fomba fiasa siantifika ary ny fenitra ny Société Financière Internationale ny natanterahana ny fikarohana. Anisan'ny fantatra nandritra ny fikarohana izay nitanterahana fefatra amin'ny taonjato faha 12 tany ho any no efa nisy ny fifandraisana teo amin'ny mponina avy any amorontsiraka atsinanan'ny Madagasikara sy ireo teto afovoantany. Anisan'ny tondra fahalalana vaovao mahakasika ny arkeolojia nahafantarana izany nandritra ny fikarohana ka tamin'izany no nahafahana manazava misimisy kokoa ny tantara tena manan-danja tamin'ny faritra manelanelany afovoantany sy ny faritra atsinanana.